mianatra eo atongotry Jesosy isan'andro. Faly miarabantsika tsy ray avindray atratry ty fotoana manokana ianarantsika ho an'lesona ho an'lehibe ity ary manasanao anaraka izany hatramin'ny farany milohan'ndirantsika amin'izany nefa dia hivavakintsika. Ry Andriamanitra tsara indran-danitra mbola velom-pisaoranao zahay fa mbola afaka miantso ny anaranao amin'ity anio ity. Tompo mangataka ny famelanao ny heloka tsirairay avy ary koa mba hitaonanay ho amin'ny fahamasinana feno avy aminao. Tenena Tompo fa voninkainanao zahay aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe mitolona amin'ny herin'ny ratsy. Mitolona amin'ny herin'ny ratsy. Araka ny hevitrao inona moa zany ny tena tanjon'ny Paoly amin'ny fanomezana anarana maromaro iantsona an'ireo hery ratsy ara-panahy araka ny voalazan'izay soratany eo amin'ny Efesiana. Omaly isika namaky ny Efesiana toko 1:10 ka hatramin'ny 20 dia milaza an'ireo herin'ny ratsy eny amin'ny rivotra, eny amin'ny fitolomana nofa mandrà. Ovakitsika ihany koa ny Efesiana toko 1:1-20 sy ny Efesiana toko 13:10 milaza an'izany koa manao toy izao aminaran'i Jesosy. Ambony lavitra noho ny fanapahana rehetra sy ny fahefana sy ny hery sy ny fanjakana ary ny anarana rehetra izay tononona tsy amin'izao fiainan'izao ihany fa amin'io avokoa. Efesiana toko 13:10 mba ampahafantarina ireo fanapahana sy fahefana avy any an-danitra amin'izao ankehitriny izao ny mahamaro samihafa ny fahendren'Andriamanitra amin'ny fitondrany fiangonana. Amen. Manoritsoritra ny tolona izay ataontsika i Paoly ary mampiasa ny teny Grika hoe pale izy izay ilazana fifaninanana eo amin'ny samy mpiady izay mpanao fanatanjahantena zany. No heverina ho fiomanana tsara indrindra hiatrehana ny tena ady manko ny tolona. Koa io no mety indrindra noritsoritana ny fifanandrinana mivantana izay ampiasaina fitaovam-piadiana rehefa mifandona ireo tafika. Asongadinan'i Paoly ny mahazava misy ny tolona ataon'ny mpino mivantana amin'ny herin'ny ratsy. Dia hitantsika izany raha ny Efesiana toko 1:20 ny hita ao amin'izany ny hoe fanapahana rehetra, fahefana rehetra ozy izy, hery rehetra, fanjakana rehetra, miverimberina foana ny anarana rehetra izay tononona. Dia ny Efesiana toko 7 indray dia manoritsoritra izy ny amin'ny teny hoe fanapahana, fahefana, fanapahana, fanjakana, mpanjakan'izao fahamaizina izao, fanahy ratsy eny amin'ny rivotra ozy izy, mifakitsika omaly ihany koa izay. Mafisin'i Paoly ao amin'ny fanoritsoritany ankapobeny fa ambonin'ireo fahefana ratsy ara-panahy rehetra ireo i Kristy. Na izany aza na amin'ny ady manao ahoana na manao ahoana dia tsy mba paikady tsara ny manamaivana ny herin'ny fahavalo. Mampitandrina zany i Paoly fa tsy amin'ny fahavalon'ny olombelona fotsiny isika no miady fa amin'ny mpanjaka n'izao fahamaizina izao dia amin'ny ratsy, ny amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra ozy izy. Ny devoly zany no filopitarika an'izany kanefa na tsy maintsy mitandrina azy isika manoloana ny herin'ny fahavalontsika dia tsy voatery ho resy ny fanahy-kiviantsika. Momba antsika Andriamanitra ao anatin'ny ady ary efa nanome antsika ny fitaovam-piadiana raitra indrindra izy dia ny fiadinana izany ny fiadin'Andriamanitra. Natolony antsika ny fahamarinana, ny rariny, ny fihavanana, ny finoana, ny famonjena ary ny fanahy masina izay anazy avokoa ary Andriamanitra no mialoha lalana antsika sy mampitafy fiadiana antsika hatrany an-tampon-doha ka hatrany amin'ny faladitsika. Inona moa zany no tokony haresy antsika fa tena tokony hibatan'ny fandresena isika. Raha manaraka ny toromarika izay omen'i Kristy isika dia tsy maintsy mandray ny fandresena manjakariva. Raha fitiana ny lesona antsika androany dia mampatsiahy fa mitolona amin'ny herin'ny ratsy isika ary tsy tokony hamavaintsika ny herin'ny ratsy fa tsaroa fa
tsy ny ratsy amin'ny mahery fotsiny zany fa tena miady amin'ilay mpanjaka ny ratsy tokoa isika. Tsy faly izy mahitatsika ankehitriny na ianao zao miainy zao fandaran'izao azy ka nao ny fomba rehetra izy ilazahany ianao fa tsy ilaina intsony zany, tsy tena zava-dehibe, tsy tena zavatra tsy maintsy hoenona isan'andro ohatra. Anao zay fomba rehetra raha tsy andaisatsika tsy andaisatsika sy tsy atsapahatsika fa efa akaiky ihany koa ny fotoana mety hidy ny varavara-pahasoavana, anao zay hampatory atsika mandrakariva. De aoka izany tsika tokony hifahatra ary tokony vonona ny ambina mandrakariva. Ny amintsika tsarovy mandrakariva fa ny famonjena de famonjena personnel izy io fa tsy ho amin'ny fisaram-babe-bahoaka. Ho anao zany raiso ho anao Kristy ary aoka tazomy hatramin'ny farany satria ny satroboninahitra de tsy satroboninahitra en général no man'ny Kristy fa satroboninahitra ho anao, ho an'ny tsirairay avy izay nandray ny famonjena. Amen. Raha ny masina tsara eny an-danitra mbola misaotra anao zay ny amin'izany teninao zany amin'ity anio ity. Misaotra ihany koa izay mampitodika anay mandrakariva ny ao aminao de mangataka izay tompo no nitaritanao anay hatrany ary koa ankahirezinao anay amin'ny fomba malokana mba tsy ho variana izay fa hahifahatra ao aminao. Anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.